Faly miarabantsika tsy ararafy indray tratry ty alakamisy maraina fa enina amin'ny volana aogositra ity. Soandriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraim-baovao zao indray ahafahantsika mandray fahasoavany. Mandirantsika ny amin'ny mofinainany io dia vavaksika. Ny tompo Andriamanitra eo mbola faly ny fonay ary mankasitraka hatramin'izay mbola ahafahanay miaraka aminao eto anio. Angavy anao mba hamangy ny isa-tokantrano tsirairay avy ary ampahery anay. Anome izay rehetra ilaina ihany koa ary ampatony ny fosiny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ny lalàn'ny fahafoizan'ny tena. Nalaina amin'ny Lioka 7:23 manao hoe aroy koa Jesosy tamin'izy rehetra. Raha misy tanaraka aoka izy andahan'ny tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Amen. Kristy dia manambara fa tahaka ny aina ny tokony ainatsika ihany koa. Mandritra ny fiainana dia tena maro ny fotoana ahafahantsika manompo anazy. Betsaka no azontsika atao ihany koa ho an'ny tompo raha mampiasa araka ny tokony ho izy ny talenta sy ny fitenitsika isika. Ny vola, ny hery miasa mangina, ny fahaiza miresaka, ny fotoana ary koa ny hery dia rehetrarehetra ireo dia fanomezana izay nankinina tamintsika mba hahatonga antsika ihany koa hitondra soa bebe kokoa ho an'ireo manodidina antsika ary ihany koa hanome voninahitra bebe kokoa ihany koa an'ilay mpamorona antsika. Betsaka no mihevitra fa tombontsoa ny mitsidika an'ireo toerana izay niainan'i Kristy teto an-tany. Manao pelerinage eny izy ireny nefa raha ny tena marina dia tsy ilaintsika ny andeha any Palestina vao afaka hanaraka ny dia tongotry Kristy isika. Eo anilan'ny fandrinany marary izany no ahitantsika ny dia tongony. Ao an-tranony mahantra eny an-dalana izay feno olona eny an-tanan-dehibe eny ary any amin'ny toerana rehetra misy fo izay mitady fianonana ihany koa dia ahitantsika ny Kristy. Tahaka ny zava-maitso izay velombelona tsara vokatry ny sakelidrano izay nandalo teny anilany teny dia tahaka an'izany ihany koa nahitana ny Kristy eo amin'ireo asa mpamindrapo izay nanamarika ny lalany isaky ny indray mandingana. Nataizana andehanany dia niverina tamin'ny laoniny ny fahasalaman'ny marary ary fifaliana no hita teo amin'izay rehetra nylalovany, ny faly tamin'ny fanatrehany, ny jamba sy ny marenina. Ary ianao ihany koa rehefa mandray ny Kristy amin'ny fahafenoana ianao na iza na iza andehananao dia mitondra an'ireo fitahin'i Kristy ireo sy ny hery izay ananany amin'ny manodidina anao. Antrapitrisany maro ireo fanahy efa ho faty ankehitriny, mifatotra ny rojany tsy fahalalana sy ny fahotana sy ny zavatra izay mifehy eto amin'ity tany ity. Betsaka ihany koa ny tsy mandrefiriny amin'ny fitiavan'i Kristy azy. Raha ny famatika ny toerana misy azy ireo sy ny anao dia inona no nirinao ho ataony ao amintsika amin'izao fotoana. Dia izany rehetra izany dia adidy masina tokony ataontsika ho azy ireo. Raha mbola manana hery isika dia aoka hiasa. Izao ny fitsimpianan'i Kristy dia izay hitsarana ny tsirairay eo amin'ny fitsarany. Koa amin'izany ninona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa ny tahaka an'izany. Ekan'izany ho tanteraka ny fiainantsika ka tonga antsika hiroso amin'ny fahamarinana mankery hatrany. Amen. Vavaksika sotranao indrindra ireo ny amin'ny teninao izay niraisinay anio. Ampio izay hatakatra ny tiana ombara ka hanana fahavononam-po sy zotom-po hatrany hanaraka anao. Anaran'i Jesosy, amen.